mbola kely dia efa tia zavaboary dia izay no nahatonga anahy indrindra hoe nifidy hanao chercheur aloha izany. Dia nahatonga anahy nisafidy indray no hanao mpampianatra dia ny fahaizana azonao zany tsy tokony hijanona ho anao irery fa tokony ho zarainao amin'ny olona zany dia indrindraindrindra amin'ny mpianatra sy ny tanora mba hahafahan'izy ireo indray mizara an'izay fahazan'izay amin'ny hafa. Tena mahafinaritra aloha zany dia maro ankizy mandray, maro be ny ankizy liana dia liana amin'ny fahafantarana ny zavaboary malagasy indrindraindrindra satria araka ny fantatsika hoe betsaka zany ny biby na ny zava-maniry izay tsy hita fa tsy eto amintsika ihany dia nefa ny mbola maro be ny zavatra tsy fantatra zany eto amintsika. Dia ho an'ireo ankizy ireo zany amin'ilay fotoana andehanany voalohany any amin'ny natiora iny dia mahita zavatra vaovao be izay tsy hitany amin'ny fiainana andavanandro izy dia mahita ny fahafalian'ireo ankizy ireo zany amin'izay découverte ataon'izay dia tena mahafinaritra.